Flasha.
aminareo ny zavatra mahasoa mahafinaritra ataontsika ao amin'ny firenena. Raha misy indray mbola tia atsimo any dia hitokana ny lalam-pirenena RN10 tsika izay mampitohy any Ambohibe, Manarampany, Beloa, mipotratra ny Ijedatra ny Andranovory dia mampitohy any Toliara. Zavatra betsaka nataontsika mpandrosoana ny firenena fa efa teneniko hoe tsy maintsy misy fiovana eto amin'ny firenena ary Madagasikara tsy maintsy mandroso miasa foantsika. Andriamanitra anazava ny lalantsika rehetra. Dia izay indray ny fiarahantsika androany fa dia makasitraka, makatelina dia amin'ny manaraka indray.